Naravnify nandritry ny telo andro teto amin'ny fananten'Andriamanitra sitrana telo eo voninahitra ao an'Andriamanitra irereantiaka mapetsika ao an'Andriamanitra. Mikohaka nandritry ny 4 andro sitrana telo eo rehefa teo Jesosy tiaka mapetsika ao an' Jesosy. Madame Florine 14 taona nandritry ny 15 andro ao izy fanina foana ary narary be ny tratra voninahitra ao an'Andriamanitra tamin'ny fotoana teo sitrana tanteraka izy sady afaka ny loha no afaka ny tratra. Tavy mafimafy le tehaka miaraka amin'ny orakoraka ho an'i Jesosy. Madame Céline nandritry ny 10 andro tsy mahita ny masony ary tsy mazaka hazavana fa androany tantiny tsara mijery an'ireo jiro mazava reo. Jereo ny madame tantinao sa tsy tantinao? Zakako mazaka mazava tsara aho. Hitako pastera. Ino atao pastera zao? Mitsangana manomero tangana. Atao zay atao pastera. Firy! Sain. Tiaka mafy an'Andriamanitra. Tiaka mafy an'i Jesosy. Narary tenda tsy afaka ny teny nandritry ny 2 volana. Androany afaka miteny mafy afaka mikika mafy voninahitra an'Andriamanitra irereany. Salva Jesosy. Tiaka mapetsika ho a Jesosy. Kibo narary nandritry ny 2 volana sitrana telo eo rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tiaka mapetsika ho a Jesosy. Fita be 40 taona Madame Yvonne tao anatin'ny 2 volana mikohaka be sady marano ny tratrany ary nisy ny fandraisany tamin'ny sofiny havanana. Zao nanjavona tokoa ny aretina rehetra sitrana tanteraka teka matsika ho an'i Jesosy. Areti-tratra manaitaina nandritry ny 3 volana sitran'i Jesosy teto amin'ny fanatrehany teto amin'ny kianja maître kira voninahitra ao an'Andriamanitra irereany. Madame Panampiny 70 taona sofina avy marary ary tsy maheno ao anatin'ny 3 volana zay. Zao izy efa maheno tsara. Izy anarana fanampiny tiako anao Jesosy. Teka matsika Jesosy parasita na sofina mareny. José Alsana 30 taona nandritry ny 2 taona izy narary fo vokatry ny fisotro toka. Androany izy nandritry mivavaka fanasitranina teo sitrana tanteraka tsy maheno marary tsony izy inona ny zavatra miseho rehefa marary amin'ny fo? Sempotsy. Tonga teo mbola sempotra. Fa tsy sempotsy zao ka. Voniditra teo dia fa tsy sempotra. Sempotsy zao ny zaho baka moto any. Zaho nana zao fa tsy sempotsy zao. Teka matsika Jesosy! Taoriana ny bavaka fanasitranana kasihan'i Jesosy masina ny zavona sy mangiry rehefa mijery mazava. Izay nanjavony izay nandritry ny herintaona ny sitran'i Jesosy teo eo taoriana ny bavaka fanasitranana. Tiaka mapetsika ho an'i Jesosy. Monsieur Mia Grégoire ny anarany raiky amin'ny 70 taona izy tetsy izy mipetraka hitako tsara mihitsy voninahitra ao an'Andriamanitra fa jamby izy nandritry ny herintaona nanjavona be mihitsy ny masony voninahitra ao an'Andriamanitra fa zao efa hitan'ny pasteur Liva sady hitan'ny tsikitsiky ny kopakopa tanana. Ramatoa Philomène eny amin'ny 50 taona narenina ny sofiny roa nandritry ny 19 volana narary ny loha ny vatana androany teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sofina marenina mande tiaka tia ho an'i Jesosy. Loha narary vatana narary sitrana tiaka mapy ho an'i Jesosy. Iza manasitrana iza manasitrana izy roa Alena misy anao zany. Atao WC hoe? Atao WC? ataontsika ny ese. Izy roa misy ka izy roa. Izy roa marena. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Nitiafa mafeo an'Andriamanitra. Tiaka mafeo an'Andriamanitra.
zazakely heritaona sy fitovolana sepitra sarotra miaina volagny fofoy inona ny zavatra misy taminazy Marany fo izy dia nakely azy ny sembotsy tena tsy nifankahita ienan'izao sitsana zao sitsana izy afaka fahasekorana Jesosy tiafanaveo an Jesosy avy amin'ny Nazareta Jesosy mangovotra malahelo efa maheno zavatra mampalahelo na zavatra mampalahelo na zavatra mahafaly dia mangovotra be lamosina nanaiko sa manahitaina nandritry ny rotaona androany manahoana na le mangovotra na le manahitaina lamosina Jesosy Kristy tiaka mapesika ao an Jesosy Madame Gervano telo amby fitopolo taona izy masotry nahita tsara sofina na renirenina loalika narary nandritry ny roa taona voninahitra ao an'Andriamanitra rery any fa androany izy efa nandehandeha be teo zany maso efa nahita tsara sofina efa nandre tsara loalika efa sitra zay Madame Charlotte dimy amby dimampolo taona no tension niakatra dia tsy afaka mitsotra ny ratsan-tanany havanana voninahitra ao an'Andriamanitra tao anatin'ny roa taona zay fa voninahitra ao an'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka fanasitranana afaka mitsotra sy afaka mifototra tena mampitsika mampitsika tsy navitaka zao minuta io ataova tratsareo jereko voninahitra ao an'Andriamanitra tiafanaveo an Jesosy manary maso tsy mahazaka mazava nandritry ny rotaona androany sitrany Jesosy zany afaka mijery mazava voninahitra ao an'Andriamanitra irery any Tsy manahy intsony satria nisitrany Jesosy. Alléluia. tiafanavitsika ao an Jesosy moa Monsieur Noël raiky amby dimampolo taona zavatra nahavariana dia tondrony foana aty le hoe telo taona narary lamosina izy nandritry ny telo taona tsy afaka niondrika mihitsy fa narary be io lamosina io voninahitra ao an'Andriamanitra fa io efa taony lese efa sitrana tanteraka le izy dia afa rele afaka tanteraka voninahitra ao an'Andriamanitra haleluia nisy tension tsy afaka nanena nandritry ny telo taona teto amin'ny fanafian'Andriamanitra io izy io afaka mandeha voninahitra ao an'Andriamanitra tiaka mambetsina ho an Jesosy voninahitra ao an'Andriamanitra paster monsieur Tsitoer ao anatin'ny efa taona izy tongotra havanana nalemy zao izy efa afaka mamindra avy hatrany tena mampitsika ho an Jesosy ao anatin'ny efatra taona Monsieur Jean-Claude François raiky amby enimpolo taona izy nalemy tension tanany sy ny tongony avy dia nanao esete tsy mipetraka tesy moa voninahitra ao an'Andriamanitra fa afaka nietsika daholo na ny tongony na ny tanany azonao ampakarina kely ny tananao iny ve ahetsika ary ny tongotra alleloia dia afa mafy an Jesosy ianao zarolona kely efa taona izy nanana problema na hernie izy nandritry ny efa taona zany hoe nivoto le izy amin'izao fotoana zao jereny teo koatra ny tsisy mivoto ny aina le fivotosana nanjavona le fivotosana dia afa mafy an Jesosy ianao loalika nanahitaina sy narary nandritry ny efa taona sitrany Jesosy telo ao voninahitra ao an'Andriamanitra tiaka mampesika ho an Jesosy efa taona nanahitaina ka manahitaina foana tena tsy mijanona ka androany aloha tena sitrana fa ohatrany misy fivana bena zany mbola misy kely zany mbola misy kely efa sisana ka tiaka mampesika ho an Jesosy masona zavona nandritry ny efa taona mahita teto amin'ny fanafian'Andriamanitra voninahitra ao an'Andriamanitra irery any tiaka mampesika ho an Jesosy ataotsika nesie avereno amin'ny tananao zavatra ataoko
Ame micro, pasteur, ame micro, pasteur. Hey. Boa. Fanamagena pasteur, jereo ny mason'io efa fotsy. Maso fotsy a! Ny sokafan'i Jesosy mahita anao ane. Asa takonana ny jiro sisteraka mantsy ka Jesosy! Madame Rosalie, sivy ambinipolo taona. Madame Rosalie, sivy ambinipolo taona. Mandritra ny 5 taona, tsy afaka mandeha raha tsy misy béquille anankiroa. Androany izy niditra teo tamin'ny béquille, zao izy voketo tsy misy béquille tena mantsika Jesosy. Tora tao any Jesosy! Vous êtes vidé là, Madame Rasoavy a, zay ny anarana, 27 taona izy a, ny ilany avy sy ny lohalika narary azy. Misy manaintaina zany a, nandritry ny 1 taona. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa efa tena nanomboka ny afaka. Amin'izao fotoana zao a, antanitsika kely izy a, afaka sa ahoana? Efa kely tavela fa nitombo ty moa sy rano avy. Izao izy efa mieva iavanany zao mara Jesosy tompo. Rehefa maivana olon'le tomboka zao a, ty hafa mavo an Jesosy ianao. Monsieur Fabrice a, nanana problème izy nandritry ny 7 taona. Io tsara ne nisy nanalokaloka azy foana isanandro. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa nanotaniko izy teo a, efa nisy zavatra ny maivamaivana ohatran'ny hafahafa ozy izy zay le izy a, ohatran'ny hafahafa teo amin'ny vatany a, dia eniny maivana tanteraka izy zao a, dia afaka le nanalokaloka azy. Tena afaka? Afaka tokoa. Iraina Jesosy. Atsangano ambony tsara le vitsy ilaina iny. Dia mite hafa mafo an Jesosy ianao. Accidenté izy a, Madame Zety, 5 taona. Tsy nahay nandeha mihitsy, tsy afaka nandeha mihitsy a, raha tsy nisy béquille. Nandritry ny 7 taona. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa amin'izao fotoana zao a, efa manomboka mitsangana izy a, efa manomboka mamindry izy a. Azo atao isekely be azafady. Alefaso e? Aty o, aty la. Tsy navita an'izany namindra zany mihitsy ony. Ty vehivavy ty a, nisy devoly izy teo voafatotra. Hitako mihitsy nampizy azy teo a, nanana problema be mihitsy izy teo. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa io izy a, sady matsiaro saina, no efa kalma tsara, no efa afaka, dia afa mavy anao an'Andriamanitra. Antany hoe ny anarany? Tombo masy. Mahatsiaro tena tsara ianao? 30 tao fito amby. Mahatsiaro tena tsara ianao? Mahatsiaro. Voninahitra ho an Jesosy. Dia afa mavy ao an'Andriamanitra! Afaka mifatorana e! Daniel na 10 taona izy, tao anatin'ny 10 taona, narano ny lamosiny tsy afaka mifotra na miondrika. Zao izy sady afaka mifotra, miondrika, misaotisaoty a, tena mampitirany Jesosy e! Asimindeo miondrika. Tena mampitirany Jesosy! Tsy mahazaka zavatra maneno fa mifanitony hatramina tirahana. Sitrana teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahagaga sa tsy mahagaga e! Nana attention nandritry ny 10 taona, Ramatoa Blandine mavesatra ny vatana, tsy dia afaka mihetsika ny tanana avia. Teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra maivana, ary efa afaka mihetsika ny tanana avia. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery any, dia asika ao an'Andriamanitra ahitseo ny tananao avia. Tsy vitanao zany taloha? Tsy vita. Tena tsy vita. Tsy vita maharany. Iza nanasitrana? Jesosy. Halleluja! Tiaka mapekila wa Jesosy rehefa nasitrana. Voninahitra ho an'Andriamanitra, Mademoiselle Julie raika amin'ny 10 taona, nandritry ny fahakely a, nalemy ny tanany avy. Zao a,
sady tsy afaka manoratra fa zao izy efa afaka manoratra voninahitra ho Andriamanitra efa vita kesika teka mampifamandesaky afaka tsara aloha tao anatin'ny raika amby folo taona narenina ny sofiny havanana tsy nandrea sokafan'i Jesosy mandeha teto amin'ny fanatsian'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra irery any tsy nandeha ny sofiny havanana nandritry ny raika amby folo taona osotran'i Jesosy teo no eo ataontsika ny ese Tianay Jesosy! Jesosy! Jesosy io miakanakana be rehefa miteny taloha nandritry ny 5 taona izy manao an'izay miakanaka an'izay anao any teo nataony ese nampiresahana izy miteny tsara sy voninahits'Andriamanitra rery any izany nanasitrana zany Jesosy pitsaka mangabe afaka matsara afaka se tena afaka kinaka tamiko hoe tinamako zay tamambalika tiaka mambetia ho Jesosy am'izay boboly valo amby 20 taona tsy nandeha hatramin'izay naolona azy nampandehany Jesosy androany tiaka mambetia ho Jesosy io nga vitan'izay any tsy nahay miteny andro ahy efa manomboka miteny ahy efa mazava ny fiteny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any ataontsika ny ese Jesosy Halleluja tiaka mambetia ho Jesosy manao mahagaga sady mahagaga sady mahagaga Madame Philomène enina amby 30 taona izy jereo tsara fa nandritry ny 3 amby 20 taona izy narary fo tsy mazaka zavatra maneno mafy voninahitra ho an'Andriamanitra rery any zao izy na ikikika mafy be taoritsika efa sady efa tonony fo efa sitrana le izy tiaka mafy an'Jesosy moady mizay lalaina enina amby 20 taona sofiny akavanina renina tsy afany teny tsara koa izy fa mona zao izy efa misokatra ny vavany ary ny sofiny havanana efa manomboka misokatra voninahitra ho an'Andriamanitra tsy mahay miteny misy taloha mona sady maiteny androany madame antony aina 20 taona izy jereo tsara fa tsara be Jesosy tsy nazava ny fiteniny fa vaoniditra teo amin'ny vavady izy tena nazava nandritry ny 20 taona asaitsika manao esekely izy 20 taona tsy mazava ny fiteniny fa vaoniditra teo amin'ny vavady dia tsy nan'Andriamanitra tamin'ny fanasitranana dia hamafiaona